Nisy fiovanany ato taratasy tokony homaniny ireo olona mikasa irotsaka ho fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna raha ny didim-panjakana nivoaka omaly alakamisy. Tsy ilaina intsony ny taratasy fanamarinana ny fizakana zom-pirenena malagasy raha ny fanazavany Soavandriamaro Tafika mpampakateny vao mihera mahaleo tena misahana ny fifidianana ny CENI. Ny soram-piankohonana na ny dika mitovy ny karam-panondrom-pirenena dia efa ampy hanoloana ny taratasy fanamarinana fizakana zom-pirenena malagasy ho an'ireo kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Araka io fanovana netsy ny didim-panjakana no raisy ny filakevitry ny governemanta omaly alakamisy io. Ny talata teo ihany koa moa no efa nisy ny fanapahan-kevitry ny governemanta nanitatra hatramin'ny 9 Septambra ny daty farany fametrahana ny taratasy firotsahako fidiana amin'ity fifidianana ity. Nametraka fitoriana eny amin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana momba ny fandavana ny taratasy filatsako-fidian'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika ho kandidan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny mpisolo vava azy sy ireo kandida mpanolotsaina miaraka aminy. Nambarany mpisolo vava Rarson Hubert fa manaraka izay voafaritra ny lalàna izy ireo ka nametraka fangatahana fandavana ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana alarobia teo. Nanambara moa Arsène Dama filohan'ny CENI fa nandray fanapahan-kevitra izy ireo ny hanamafisana ny fanapahan-kevitra efa niraisy ny OVEC amin'ny andavana ny taratasy filatsahana ho fidiana ny lisitry ny Tiko Madagasikara izay tarindra Ravalomanana Marika noho ny tsy fisian'ny taratasy fanamarinana fandoavan-ketra. Mahatratra 9 miliara ariary ny teti-bola natokan'ny fanjakana ho fampandehanana ny caisse école ho an'ireo sekoly manerana Madagasikara raha nambarany Marie Michel Saondrarmalala, ministry ny fanabeazam-pirenena Androany Zoma. Ireo sekolim-panjakana EPP, CEGR, lycée moa no hisitraka izany tahirim-bola ho an'ny fampiodinana ny sekoly izany. Ampiasaina izany amin'ny fifidianana tsoka sy ireo kojakoja maro samihafa mampiodina ny sekoly. Sekoly mandina ny 3 alina no hisitraka izany ary miankina amin'ny isan'ny mpianatra ny vola azony sekoly tsirairay. 7,000 isaky ny mpianatra ho an'ireo sekoly fanabeazana fototra, 10,000 ariary isaky ny mpianatra ho an'ny CEG ary 3,000 sy 2 ariary isaky ny mpianatra ho an'ny lycée. Notontosaina tany Toliara Androany Zoma ny atrikasa fampiofanana sy fanofanana ireo mpisehatra rehetra amin'ny asa momba ny fehezan-dalàna mifehy asa. Nandritra izany fivoriana izany no nanambary Razaka Bonahanitra, ministry ny asa, ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana fa efa eo andalam-pikarakarana ny pitsipitsy ny ara-teknika mikasika ny fampiarana azy ny fitondram-panjakana. Nomena fotoana ireo mpiara-mombina antoka rehetra na ny avy amin'ny fanjakana na ny fivondronam-ben'ny mpampiasa ary ireo sendikan'ny mpiasa mba ho vonona alohan'ny ampiarana azy. Rehefa mivoaka amin'ny gazety mpanjakana ilay fehezan-dalàna hoy izy dia miatra avy hatrany. Mitoy ny fikarohana ireo olona voalaza fa tompona andraikitra amin'ny fakana-keriny mandina ny distrika Nanjorobe, Tsara Tanàna ary Ambatondrazaka. Nosambona tao Tsara Tanàna niaraka tamin'ny mpiambina azy ny solombavam-bahoaka teo aloha voafidy tany Tsara Tanàna raha nitatitra avy amin'ny zandarmaria-pirenena. Voaroroy amin'ny raharaha fakana-keriny tao amin'ireo distrika sy ireo faritra mifanilana Tsara Tanàna ity député ny Tsara Tanàna teo aloha ity. Efa nentina niakatra tia Antananarivo ny alakamisy 7 Septambra teo miatrika fanadiadiana eny Fedanana izy.